Bonjour daholo. Efa somary tonitony kely ny fo kely feno ratra zao dia anao live kely ako mikasika an'le opéra izay tena mampivoto fo. Na fo ambony na fo ambany. Nahita le filazan'ny ministera an-drarambahiny iny mikasika an'ilay opéra de tsy maintsy miteny ako satria tena mahatezitra le izy. Ary matoa le izy fantatrareo hoe mahatezitra ny olona. Matoa le izy mbloqué nareo ny commentaire nareo de fantatrareo fa nanareo ary tonga saina tapaka hoe aritsika zany vendrana fa tsy fantatritsika le izy. De tsy maintsy hiteny satria mahatsiravina be le izy. Voalohany indrindra ny aloha ny olona eo ampanaovana passeport de efa ilanareo vaniny angatahana certificat d'hébergement. Taiza ho aiza teto amin'ity firenena ity misy hoe firenena anankiray de mangataka certificat d'hébergement vao afaka manao passeport. Ny olona rehetra tompoko de manana zo anao passeport na tsy ho any an-dafy ary izy manana zo anana passeport. Ary tsy ny olona rehetra manana havana ty an-dafy ka hoe afaka manao certificat d'hébergement. Za tamin'ny nanao passeport tsy nangaty tsy nisy azany certificat d'hébergement zany fa tsy haiko hoe tsy ampy vola ve ny fanjakana sa hoe tsy mandray tsy tonga matetika ve le fanampiana avy any ivelany de mitady ny fomba rehetra ahitana vola hafa amin'ny fomba hafa nareo. Fa voalohany indrindra aloha eo amin'ny fanaovana passeport de va parcours de combattant be zany hoe de hivoaka any ivelany mbola passeport fotsiny ny ataonao de efa ilana vaniny anao. Tamin'ny voalohany aloha hoe angatahana attestation d'accueil. Attestation d'accueil zany rehefa mangataka an'izany aty de mangataka numéro amin'ny passeport le akana le attestation d'accueil. Zany hoe tsy afaka mahazo attestation d'accueil zany ny ankizy raha tsy manana numéro ana passeport. De avy ndray no vaina hoe certificat d'hébergement. Ahoana moa ny ahafahan'olona any Madagasikara ataoko hoe mipetraka any ambadika Manareza izy de efa manana certificat miteny hoe héberger any an-dafy izy. De certificat d'hébergement aiza le izy raha ho any amin'ny tany arabo ve ohatra de tsy maintsy hoe certificat d'hébergement any sa aty à France le izy. Fa manomboka eo aloha de efa mahatezitra. Ary za tokony anao vidéo be fa ny problème koa be de be loatra le zavatra resahan'olona ato amiko de lasa varina mamaly sy manao ina moa izy ty manao publication fotsiny fa be raha zany zavatra hoe maharombotra zany. Efa ny ekena aloha nalenareo volany be antitra tsy ny teny zay. Nalefa nareo ny téléphérique mbola nalefa nareo de manaiky any aloha zay hatreto. Eto amin'izay zany de mikasika ny hoavin'ny tanora le izy satria hozy izy nareo hoe ny tanora no hoavin'ny firenena. Ty le tanora fa mba mitady fomba kely teo aloha ny tanora misy tanora mitady fomba manafatra entana avy any ivelany. Taxenareo ndray koa hoe resaka douane anao business zao taxenareo ary amin'ny impôt ary amin'ny resaka douane. Avy ndray ny tanora mahita hevitra hoe andeha zay mba hivoaka any ivelany de sakananareo ndray. Inona zany le zavatra tena tianareo atao mila hoe tena hoe tsorinareo de nareo mihitsy aloha mila manaiky hoe ina le zavatra tianay ho tenena de manisa telo de miaraka miteny fa tsy hoe miteny ny ray de miteny ray de avy ndray de hoe tsy marina ny filazana fa mila sonian'ny fopy vao afaka makany an-dafy ny tanora anankiray. Tsy marina ny filazana fa zao de attestation d'accueil ano sisa certificat d'hébergement misy certificat d'hébergement misy le soratana tanana iny fotsiny ohatra iny de efa afaka atao fa le attestation d'accueil le tena le hoe ilaina an'iny rehefa manana numéro passeport manao an'iny. De avy eo zany de hoe ho any azavaiko aloha zany le atao hoe opéra ho an'ny ministre ndrarambahiny. Tsy haiko hoe diplôma taiza no vidinao na hoe dadanareo ny iza sa hoe dadatoanareo napitranao teo amin'io ministera io. Fa raha fahitako anao aloha de mbola tsy nandingana ny anosy anao de tsy nandingana ny vato satria zany opéra zany tsy mila ministra akory anao de efa mahatakana zany fa ny opéra de tsy tovovavy mpanampy any an-dafy. Tsy kiala zanina ny opéra tsy kiala zanina ary ministre ndrarambahiny de filoham-pirenena le filoham-pirenena le ministra fidinao tsy hoe re any amin'ny prime ihany akory de hoe any any fosika fa mety misy milaza any amin'ny université hafa nefa fosika koa ny diplômany. Fa ny opéra de tsy tovovavy mpanampy any ivelany tsy tovovavy mpanampy any ivelany ny opéra. Zany hoe tsy piasy izy rehefa tonga any. Raha ohatra hoe ny eto France manokana zao ny opéra de tsy manana statut ana salarié fa ny statut an'ny opéra eto de carte de séjour temps
temporaire ndika zany titre de séjour temporaire zany de tsy manana autorisation à travailler tsy manana lalana iasa raha te hanana lalana iasa ny olona manana visa temporaire long séjour temporaire de tsy maintsy makany amin'ny direct izy manamboatra ny taratasy anovana le izy de tany amin'ny préfecture de anovana le izy ho salarié de zany hoe ny au pair zany tsy salarié ny atao hoe mpiasa manko de salarié ny au pair tsy salarié ny au pair tsy tovavy mpanampy aty andafy tsy mpanampy ny au pair rehefa tonga aty fa rehefa tonga aty ny au pair de considérena ohatrany hoe étudiant satria rehefa tonga aty ny au pair de ino ny au pair de programme anankiray anaovana échange culturel sy linguistique zany hoe rehefa miala any Madagascar le ankizy anao au pair rehefa miala any Madagascar le ankizy anao au pair de les famille d'accueil zany tsy afaka atao hoe gasy tamby voalohany ary tsy nahazo nandray famille tsy nahazo nandray malagasy ny France satria hoe malagasy efa francophone de tsy nahazo nandray ry zareo fa tamy 2019 vao nisy ny ady zany satria misy famille be de be miangavy satria maheno ny lazany hoe mahay miasa ny gasy mazoto miasa ny gasy de be ny famille aveo nangataka de tsy haiko zay nahatonga lizy afaka mahazo manao au pair eto a France ny gasy fa ny au pair de tsy asa fa échange culturel bain de langue ny au pair any fakana ina moa zany izy amin'ny teny gasy amin'ny bain de langue satria lefa adika amin'ny teny gasy koa moa le tena vao lasa hoe tovavy mpanampy ny au pair lasa hoe tovavy mpanampy ny au pair inona amin'ny bain de langue dosona fiteny ka aloha ho calme kely fa ohatry niakatra kely tapoka indray ry ministre ndrarambahiny ny au pair averiko any enoy au pair tsy mpanampy tsy hovavy mpanampy ny au pair de raha ohatra zany hoe lehilahy izy de inona zany ny antsoinareo anazy satria ino manko zao problème nareo hoe le vehivavy manko iny zao no olanareo fa le lehilahy zany zao tsy olanareo de rehefa lehilahy zany le izy de inona de le naveriko teo hoe teto a France taloha amin'ny pays francophone any France de Madagascar koa pays francophone de tsy nahazo nanao au pair teto ny gasy taloha fa tany Allemagne na tany amin'ny firenena hafa zay tsy miteny ny fitenitsika satria ny tanjon'ny au pair de fifanakalozana fiteny sy kolotsaina zany hoe raha ohatra ka zany hoe makaty zany misy famille d'accueil anareo zany de amarin'ny zareo tsara mihitsy io famille d'accueil io hoe tsy gasy miteny gasy fa mba hoe olona hafa firenena mety ohatra hoe le mandray famille d'accueil anao aty mety hoe frantsay américaine australienne zao satria zay ny tanjon'le au pair de mba ahafahanareo mifanakalo culture de ahafahanao mianatra langue de ny parcours zao ny azavaiko anareo hoe maninona mola izy ny tena hoe mahasosotay tena hoe mahasosotra ranony jirama hitanareo za taloha efa nanao dossier ana au pair de azavaiko ohatra ny ahoana ny tena hoe nahatonga na tena hoe mahatonga na hoe mahakasika ana le zavatra tenenin'ity zavatra ity satria za anisany efa ny galère tamin'io resaka au pair io voalohany indrindra ny aloha ny tany ny any Allemagne ohatra ny resako tam'izany rehefa manao au pair any Allemagne anao de hoe tsy makeo hivady fotsiny anao de hoe ody mba handeha au pair any Allemagne ako fa misy procédure arahana be de be io voalohany mila manana ANC anao tamin'ny andronay am'izao izy efa mety hoe ajivaisa tsy haiko ino izy zao mila manana A1 zany anao amin'ny allemand les langues afaka ianaranao n'importe où fa ny examen tsy maintsy eo amin'ny CGM or reto milahatra aka numéro hoe mba ahafahana manao examen s'inscrire tao amin'ny CGM am'izao le izy efa en ligne fa tam'izany le izy teneniko anareo fa misy olona avy any Fianaratsoa herinandro matory eo amin'ny totobato nambondrony io satria tsy ny olona rehetrarehetra ny afaka s'inscrire fa misy liste le izy tam'izay tsy tadidiko hoe tsy haiko hoe firy ataontsika ohatra hoe 1000 ohatra 1000 ihany ohatra raisin'ny CGM afaka manao le examen de anao le examen anao de mila milahatra tikezany anao ahafahanao s'inscrire zay tam'izany eo amin'ny totobato zao sipa milay kely zao eo amin'ny totobato Antaninarenina io miaraka am'le fanaovana kafe reny eo zay matory amin'ny andro alina amin'ny 3 maraina amin'ny 2 miandro eo matory eo hatramin'ny olona luxe be matory eo tsisy hoe zanakiana de natory teo zany hoe atreo aloha zany efa sarotra be satria anao afaka hoe milahatra eo amin'ny CGM anao fa ny ampison'iny anao rehefa sokatra ny inscription tsy mahatratra le numéro tsony anao de miandry indray ny inscription na examen amin'ny manaraka ny olana nefa tam'izay fotoana zay de nisy validité le A1 hoe tsy maintsy ataonao 6 mois angamba izy zay sa 1 an de mila averina le izy satria zako zao efa nanana diplôme na allemand ako B1 sa inona moa izay tam'izay mbola kely fa tsy maintsy naverina le izy satria efa tsy valable tsony de zany hoe za zany am'izao zany izy tsy haiko hoe mbola mila misy an'izay hoe faharetan'izay ve ny validité an'le izy sa tsy misy tsony
mbola misy an'izay ve sa tsy misy tsony fa tamin'izany fotoana zany ianao efa sady milahatra ianao mbola tsy fantatra hoe ho voaray ianao sa tsy ho voaray rehefa voaray indray ianao rehefa vita ny examen anao mahazo an'le examen le AN siny amin'izay ianao de mila mitady famille farak'izay aingana satria ho lany daty le examen anao iny rehefa mitady famille indray ianao de avy eo ianao mbola maka rendez-vous ao amin'ny ambasady za naka rendez-vous 14 semaines tamin'izay no nomeniny mbola misy le faharetan'le validité ozy izy 14 semaines no na afaka 14 semaines zany no mahazo rendez-vous amin'ny ambasady ao anatin'izany fotoana zany ianao mila mitady famille ny tena izy ny tena marina tokony hoe mitady famille aloha ianao de manana contrat zay ianao vao maka rendez-vous ao amin'ny ambasady fa noho ny fahafantarako hoe lava be le demande na rendez-vous amin'ny ambasady de za tonga de nanao demande na rendez-vous fa nefa za mbola tsy nanana tsy mbola fantako hoe manana contrat fa avy eo zany nahita contrat tamina famille rehefa tonga eo ianao de ny famille mbola ho resahanao hoe aty aminay au pays du moramora de tsy vita vetivetika ny zavatra rehetra fa mbola mila miandry 14 semaines nareo vao afaka mametraka le dossier ako zany zavatra rehetra zany no niainana rehefa manao an'izany hoe mbola 6 mois ny validité en certificat de langue amin'ny CGM raha hiaratrao raha hiditra ambassade de tsy misy validité de zany rehetra zany efa stress niainan'le ankizy daholo zany teneko anao zao sipa amilay kely sipa amilay kely zao ve netretanareo hoe milahatra ery amin'ny CGM ery mifangaro amin'ny mpanendrakely zay amin'ny andro alina tsy fantatra tsony hoe iza fa c'est mélangé be le izy zany rehetra zany niainan'le ankizy de eo am'izay izy une fois ianao mahazo contrat de iny ny apetraka ao anaty dossier anao de avy eo am'izay mahazo visa ianao tsy afaka mahazo visa rehefa tsy solide ny dossier anao ka olona efa mahazo visa madama sara am'izay olona efa mahazo visa zany hoe efa mahazo alalana makany am'le firenena angatahanao zany ndray mbola angatahanareo hoe makany amin'ny FOP makary amin'ny police makary amin'ny any fa nareo teza nianatra ohatrany hoe mila verifiana koa ngambany verifiana koa ngambany ny fianaranareo fa ohatrany le image appli fotsiny miteniteneniko tato isanandro fa fianaranareo koa ngamba mila verifiana fa ohatrany hoe sangisanginareo mihitsy le izy ataonareo mihitsy hoe terlo test aloha sotro juana bana mena be naty foko any test tenareo mihitsy izy hoe tara lomba mody asivo annonce kely fa azasina soni atao hoe misy mila valise miaraka amin'ny roulette eo ivato de azasina soni aloha de raha mikropaka daholo ny olona de tenentsika iny hoe tsy marina ny filazana ary toerina marindrano ny filazana sy fandotona fitondrano endrasantsika aloha hoe mihetsika very zao tsy mihetsika rehefa ohatra hoe mety am'zareo iny de diozatsika ny valise à roulette ohatra zay nanaovanareo alizy zay nga vendra-poksa daholo zay nganareo raha hoe vendrana de vendrana daholo koa ny olona rehetrarehetra fa le izy tena matezitra satria zao le avenir le tanora efa tsy misy ao Madagasikara zay ny mahatonga ny tanora mora manao intérêt satria tsisy avenir ao Madagasikara zay mahatonga ny tanora miaraka amin'ny vaza antitra satria tsisy avenir ao Madagasikara zay sisa mba solution farany hita satria efa nandramana ny fianarana tsy nety nandramana ny fitadiavam-bola ara-dalàna tsy nety nefa raha lasa manao makorel izy nefa raha lasa manao antony ina moa visio bridarida antony izy satria efa tsy misy avenir atsony ao Madagasikara ny zanakareo reny mahita avenir ao Madagasikara zanakareo araka tsy ampianarnareo any amin'ny PP manara-penitra sy fianarana manara-penitra reny fa alefanareo any amin'ny collège de France alefanareo aty andafy de rehefa zanakareo maka aty andafy tsy misy hoe makany amin'ny FOP tsy misy hoe makary amin'ny anina tsy misy hoe makary amin'ny anina manina koa raha asaina manao taratasy manokana mihitsy Emmanuel Macron manina raha asaina manao taratasy manao hoe MP premier com ça va Emmanuel Macron zany ndray koa zao ny ilaina ohatra hoe rehefa hoe ho any andafy manina raha ampina an'izay koa fa ohatrany hoe marikoriko tay ohatrany alika daholo mba hoe olona mananjana ka olona lehibe fa tsy hoe zazakely manoratsoratra an'ireny zavatra reny olona lehibe afaka mijery Google de mamaky hoe inona ny atao hoe opère nga sarotra be mamaky an'izany omena tata anaovana côté-côtasy canotte le sud anaovana zany de am'izay afaka mamaky hoe inona ny atao hoe opère tsy asa ny opère defa hoe tsy asa ny opère tsy miasa ny opère rehefa tonga aty fa considéré hoe étudiant aty ary izy tsy maintsy obligatoire mianatra manao cours de langue fa tsisy hoe tovovavy mpanampy tay zany ny opère rehefa tonga aty Andriamanitra mampiteny ratsy ny olomasina raha zany tsy makany an-danitra am'izany de tsy miala am'le ministry ny raham-bahiny iny ako tena mifona fa tena lasa tsy maintsy tezitra satria ohatrany hoe miandry fotsiny tsika zany hoe de hoe misubir an'le izy fotsiny de hoe ay zay zany satria
rehefa miteny kotsiny de lasa ohatry hoe tsy mankasitraka zay zavatra rehetrarehetra miainga eo fa anankiray koa ny tsy ny anakanany any tanora andeha io de ny tanora rehefa tonga aty andafy de miteny am'izay izy manao vanesa manonga kely be de be am'izay ry zareo rehefa aty andafy reny hitanareo ny influenceur zay fa manomboka lasa miteny fa tsy de manao pub be tsony fa efa manombonomboka miteny zao zareo rehefa tonga aty ivelany aty satria rehefa ao Madagasikara tsy afaka miteny anao de gadraina de mitsoka ny olona alohan'ny olona mitsoka de aty ivelany aty no miteny communiqué amin'io tsy misy soni nga io feraparany dadanareo ny tsy asiana soni satra aminao vily zany hoe filazana zany de tsy asiana soni sady amin'io ny filazana androany ny atao nefa ny fampiarana le izy efa tamin'ny 3 juin efa tamin'ny 3 mai efa tany hoaniny ankizy nefa tsy navelana andeha zany hoe atao aloha zany le izy zay vao mamboaka communiqué fa anareo nga Madagasikara mitenena ihany raha anareo Madagasikara de avelana ireo nareo fa ohatrany hoe anareo mihitsy io matsiravina tena hoe mampiakapiakatra ny atipoko any fotsiny atao ihany le tsy ho tesitra de miezaka hoe calme mijaly mihitsy le fanahy masin'Andriamanitra ao anaty tonga mamiteny hoe calme ianao vanesa calme ianao fa ndraindray le izy tena mideborde le izy fa sarotra be le mana-calme le izy fona tompoko fa tena mideborde le izy satria olona efa tsisy avenir olona efa mba mitady ny fomba hivoahana de asarotinareo nga izy manao opéra any amin'ny tany arabo mba mitenena hoe za misy opéra makany amin'ny tany arabo satria zay manko ny excuse nareo hoe so de hoe fivoahana tsokosoko makany amin'ny tany arabo makany Chine izy zany opéra any Chine zao de izy zany opéra malagasy any amin'ny tany arabo fa rehefa rena tsy voarakareo maso de aza aty amin'ny zavatra efa lalàna efa mipetraka aty no akorotaninareo de sokafo koa io commentaire io amoahany fonay miandry ihany zay le tena koa tsy misy firenena ka efa mahazo visa ka tsy tafavoaka zany anefa manao visa efa takina aminao daholo ny taratasy rehetrarehetra sady fivezivezena 4 volana manao visa tena zay mihitsy satria any amintsika ihany tsika manam-pahaizana pays pilote manana mpitondra za reto mandinika fa ny devoly zany tsy miditra tsony izy rehefa hitany hoe ohatrany io mpitondra fa izy hoe io fotsiny de efa ampy manakorotana amin'ny fiainanareo manontolo fa zay sisy areo zay mitazana aty avelany fotsiny za tena sura zany mihitsy zao ny ataon'ny devoly de tapatsinay be ry zareo hoe tsika tsy mila miditra lalao Madagasikara tsony tsika fa efa vitany tirangaty daholo ny asantsika rehetrarehetra fa tsika tsy miditra tsony fa aleo tsika firenena hafa ny ananana za tena sura hoe zay mihitsy ngambany na ry zareo ary zao tena mandray lesy hoe taibe ndray zany ataony zoky zany aleo raisina loatra zany de ataontsika ohatr'izay koa ny ary amin'ny aniny tena mankalesona aminareo mihitsy ny devoly tena mandray ny noty mihitsy ny devoly fa tena hoe manao mbola tsy miletika masaotro de mbola afaka tesitra satria hoe aza tehirizina hatramin'ny filetean'ny masoandro ny fahatezerinareo mbola tsy miletika zao de mbola afaka tesitra fa ohatrany hoe fananinareo le satria le olona tsy miteny le olona tsy na manaiky fotsiny de hoe zay ataonay eto zany de ataonay de zay tsy falo mibotsiny fanoratana le opéra ary mety voata amin'ny herinandro voainy mety voata amin'ny herinandro sady amin'io ozy izy ministre baka plus firme izy azafady ministre zany de mbola mavita miteny hoe hoentina any amin'ny anina ny contrat de travail ateny inona fa tsisy contrat de travail ny opéra fa contrat de service contre logement ny ataony opéra ny ao anatin'io contre service io de efa mazava tsara mihitsy ny hatramin'ny ny argent de poche no any eto France angamby izay mety 320 € efa mazava tsara hoe am'izao ka hatramin'izao izy no miasa tsy mahazo midépart 25 heures izy rehefa miasa efa mazava hoe inona koa moa ny tenenao tsy maintsy manana chambre fa tsy maintsy manana chambre mitokana ny opéra ary tsy maintsy misy otriny hoe misy an'izay nga misy zay hoe chambre ara-dalàna aéré tsara tsy maintsy misy hoe inona koa moa tsy maintsy misy jour tsy asany déclarenao zay ny ao anatin'ny contrat de service fa tsy contrat de travail le izy tsy contrat de travail izy fa contrat de service satria hoe service contre logement ianao zany mipetraka ao am'le olona ianao de ianao ohatrany hoe zanaka trano ao am'le olona ianao de rehefa misakafo ao an-tranon'olona ianao de normal ianao hoe manasa vilia normal ianao hoe manadio trano en même temps ianao mipetraka ao am'le olona de mifanakalo culture ianao andrahoanao ravitoto sy anakisoa kely izy de inona ny anara ravitoto sy anakisoa amin'ny teny vazaha de azavainao ao izy hoe ravitoto tocunus Enaxonus Madagascar insiste de azavainao hoe zao ny tantarany ravitoto de zao mahatonga ny lasa ty ravitoto de ry zareo koa avy eo manao purée de pomme de terre anao de azavainy aminao koa efa maninona reo ny velomina amin'ny potsipotsitrovina tsirabe foana rehefa tonga aty nefa nefa aty a France de ohatr'izay le échange na culture ao am'le izy ka contrat de travail inona ny entana le mifopy de inona ny idiran'ny fopy am'izany
fa tsy manina moa izy ty saky ataoko vidéo ohatra le fataoko le hoe sarkasme le tsisy dikany zany izy fa ohatra hoe tsy vitako so satria tena mila miteny fa tsy ampy le 3 minitra fa matezitra le izy zanaka reo rehefa makany andafy tsisy problème fa rehefa zanak'olona makany andafy foronina certificat d'hébergement foronina zao manina koa raha angatahana string Brigitte Macron ampiarahana amin'ny dossier ho anahako manao le vidéo ohatra zao tsy misy tombony anah na kely ary rehefa manao vidéo ohatra mikasika ny Shinseo-ndry manao vidéo mikasika an'izao image appli zao tsisy tombony anah le izy fa ho an'le olona tsy afaka miteny nefa ny victime ao anaty le zavatra mahatonga ana miteny de marary anah koa marary le olona satria mety zavatra mety mahazo ny fianakaviako mahazo ny zandriko mahazo ny zandriko be de be mbola hoe te hanao le zavatra koa de tsy maintsy miteny fa rehefa tsy falinareo de tsy na isambotra ary mbola 2300 koa le frais makany Madagasikara zao zay zao ny olana de zay fa za zany mitena anareo hoe rehefa tsy miray iny nareo any Madagasikara zay any milancé an'le izy fotsiny to zay ngam misy ninona afaka ataony hoe zay tsy manana pouvoir satria misy olona miteny hoe ndriba manana pouvoir satria tsy manana pouvoir nanao gamegame be de be eto ary tsy manana pouvoir zay tsisy pouvoir fa tena juste hoe misoulever an'le sujet fotsiny fa nareo mila mihetsika any amin'ny toerana nareo mila mihetsika any de mila mihetsika nareo de mila miray saina fa tsy hoe manaiky zay atao satria zao fotsiny de manaiky zay anaovana ville à gauche ville à droite ville à gauche ville à droite misy maniry ny osina mifantrany eto foana angamba fa tsy voatra mihitsy raha tsy misy eto toerana de tokony avela andeha ny olona sady raha ohatra ka hoe misy asa eo atoerana iza mony andeha ho aty atanin'olona ty imaginenareo fa misy olona tsy hoe manambany amin'ny mahasana infirmière akory tsara ny asana infirmière fa misy olona ty dokotera ny diplôme tany Madagasikara fa tonga ty izy de tsy afaka mi-exercer an'io dokotera izy fa lasa ohatra manao infirmière lasa hoe manao asa hafa satria any Madagasikara tsisy avenir dokotera amin'ny karama 2,5 millions dokotera alefanareo ary amin'ny CSP2 ary paracetamol ny ampiasaina any dokotera sady dokotera mpamafatrano mpanao an'izao any ambanivohitra any tsisy asa de normal le olona mitsoaka olona manao opéra osa nareo mieritreritra hoe olona tsisy avenir fa ny ankabeazany ankizy manao opéra satria tsy maintsy manana baka de anisan'ny objectif ny ankizy manana opéra de rehefa vita ny heritona anaovany opéra satria heritona de farafabetsany manao prolongation na heritona zany hoe 2 taona zany farafabetsany ankizy ny afaka manao opéra am'le firenena anankiray de ny tanjony amin'iny hoe anohy fianarana izy aveo na hitady asa izy aveo ny ankabeazany ankizy manao opéra ny tsy hoe olon'olom-pona hoe personne vida ohatranay fa misy ankizy manana master an'izao ingénieur an'izao zany manao an'izany aty satria zay ny lalana akaiky indrindra mba hahafahana mivoaka sy hoe avantageux sy misy opportunité kokoa satria anao sady efa mipetraka am'le olona anao mba mi-établir relation am'le olona anao iny olona iny aveo rehefa tonga aty anao rehefa lasa famille d'accueil anao iny tsy hoe vita ny heritona de vita fa tena lasa famille anao mihitsy mifandray aminao tena ny olona andray anah ohatra zao tany Allemagne hatramin'izao izy mbola mandefa carte postale mbola mandefa zao zany hoe tena lasa famille anao mihitsy zany olona io de tsy hoe olona tsisy ataony tena mandeha aty fa olona mba te hivoatra amin'ny fiainana be de be ny olona te handeha fa tsy tafandeha de le olona efa tokony afaka mandeha tsy avelanareo mandeha fa matsiravina ila rehefa manao vacances ihany koa de lany amin'ny fopony vacances satria misy olona zao mahazo visa touriste na 15 jours de imagine anareo hoe tonga eo hivato le olona hoe mahazo visa touriste na 15 jours de aveo mbola ilanareo vany ndraiky hoe mila makary amin'inona ndray ministre ny tontolo iainana ndray koa maniny maka sary mandefa sary ny Tour Eiffel sa manao ina de ilanareo vany manina raha miteny fotsiny nareo hoe mila vola de omena vola nareo rehefa zany tsy ampy anareo vola ngany tsy aty aminay misy zany aty aminay ho ana manokana zao de 99 millions 999 000 fotsiny zay tsy mahay milliardaire nahako raha hoe vola ny ilanareo de mitenena dadatoa atsika Elon Musk raha hoe avy any amin'ny Damaseva nozoina ny tantaran'ny fiainatsika de dadatoa atsika Elon Musk afaka mangataka amintsika raha vola ny ilanareo fa manina na olakolako ohatr'izany le izy raha vola ny ilanareo de asio taratasy mihitsy hoe zay eto hivato de mila 10 millions de tedavina ny 10 millions anareo na hoe zay atao ministère-ny firaraham-bahiny de mila mividy kofafa slabzy de tedavina zany fa ny ankizy aza lalaovinareo ohatran'izany aza lalaovina
sady efa tena 8 mois vao mahazo rendez-vous amin'ny ambasady amin'izao fiandrasana visa efa mambolana be dia be ny ankizy efa sahirana dia mbola very vola fotsiny efa nahazo billet tamin'ny aéroport sady amin'io rehefa miembotra nge ka misy pénalisation alohanao ohatra hoe tokony androany ianao mandeha dia raha mbola hoe aembotra indray zany hoe aembotra dans 15 jours ny voyage satria mbola tsy mila vanina ry ministère dia mbola mandoha vola indray le olona efa ny olona misy efa mivarotra tany mivarotra fananana hividanana n'io billet efa lafo velona ta io dia avy eo mbola miampy an'izany koa hoe mbola miembotra indray koa izy dia mbola mandoha pénalisation satria noho ny adalanareo noho ny tsy fahaizanareo ny asanareo rehefa tsy hainareo ny asanareo dia afaka asiana hoe atelier mampianatra ministra manao ny asany raha zay ny ilainareo dia ny vahoaka ny ampianatra anareo ny asanareo rehefa tsy hainareo le izy rombotra io takizay anakany amin'ity ihany fa zao lasa tsy misy pause ozy ka tena rombotra ako fa miezaka amin'ny teny mbola io aromotako io ary tena efa miezaka ho tony mba tsy hoe tamin'ny maraina zanamaky an'iny Laurention misy mahasamaka anao opera indray zany zao sa hoe akavady pakavady mibetsaka ato fa calme anao Laurention calme anao fa tsy moramora kokoa ny amin'izao le inscription amin'ny examen amin'ny CGM ny examen amin'ny CGM amin'izao raha tsy diso tsy milahatra ntsony fa sur en ligne zany hoe ianao zany ohatr'izao foana ny andro toko-piananao dia rehefa tsy mahazo an'iny ianao dia mbola miandry amam-bolana indray ianao vao mamerina amanao misy olona ny andro toko-pianana tena miandry rendez-vous eo fotsiny dia tena mitenanareo zany hoe tsy hoe olona bachelier daholo no anao opera fa tena misy olona misy atao ary hoe olona tena navita fianarana imagine hoe eo ingénieur en agronome izy eo ny andro toko-pianana ny andro rendez-vous eo isan'andro dia rehefa azo indray rendez-vous azo no visa dia lazainareo fa hoe zao raha mafy be tsy sokafanana io commentaire io fa tena manao zay mahatezitra tena hoe mahatezitra mahasositra ny fo efa ory efa inona tsy mahaoro ny fo eto mbola totovanareo indray zavatra avy indray mbola hanampiny asosorany fo ory fotezitra zany izy amin'ny raha ohatra amin'ny teny tsy ihany deja ny fakana visa aloha dia efa tsy azo tsony tirage au sort ve ny fomba hanomezana visa ao ianao vao hoe célibataire fotsiny ianao maka visa dia lazainy fa hoe andeha hanenjika vaza antitra daholo zany zay célibataire nga fianara hoe fianakavianareo manao an'izany dia ny olona rehetrarehetra nga manao an'izany dia nay mba vaza tsy tena antitra ny alainay fa mba ohatra hoe 20 taona 70 taona raha be indrindra fa tsy hoe ny fianakavianareo koa miaraka amin'ny vaza antitra dia zay araka amin'ny vaza antitra daholo mba misy goût zay sady mba misy standine fa maka visa fotsiny ianao dia efa ohatra ireny tena hoe manao kolontara eny ianao maka no visa io tsy haino na complétaka n'iny ary ny dossier anao na efa solide efa hoe ny fivoriam-beny jet 7 mihitsy ary sa jet firmo izy amin'izao le mpanakarena rehetra reny efa reny ohatra ny garant anao efa mipetrapetraka ny zavatra rehetra mbola tsy azo le visa io indray azo ny visa ilanareo vaniny le izy raha ohatra ka hoe ny tianareo hoe tsisy mivoaka Madagasikara dia andao ary miaraka mody ao Madagasikara dia ao mifampiana fatinao daholo mody ao daholo hatramin'le mpianatra école de l'État 3000 € madame Rina Rakotomanga eto miverina mody ao daholo ny zanakareo sy ny zafiafinareo dia miverina mody dia miara-mina fatinareo dia zay ray mivoaka velona raha ohatra zay ny tianareo hoe tsisy mivoaka dia taonao to dia akifamono fotsiny zany ny ao dia zay fa ohatrany hoe le corruption itadiavanareo fomba rehetrarehetra sy fika rehetrarehetra mihitsy akana vola hatrany amin'ny épicerie efa misy corruption tonga rivaty mbola misy corruption tsisy hoe ananankiray mba hoe afaka mandeha normal hoe raha manaraka n'ity dossier ilain'ity fotsiny ao dia efa mandeha mipasy ny lalanao fa manana raha miteny tsotra fotsiny nareo hoe tsy hainareo le mitondra le firenena dia samy omena parti kely avy amin'le firenena dia samy mitondra ny azy hoe zarazaraina ohatra io superficie Madagasikara io dia mahazo tsy haiko hoe 2 mètres carré avy antsika dia samy migérer an'iny surface iny rehefa tena tsy tavoaka mihitsy le mitondra le firenena fa ohatrany hoe ataonareo andrakandrana fotsiny hoe taralo hoe mba andramo kely hoe mila makany amin'ny fopy raha fa mahazo visa dia mila makany amin'ny enquête na conduite raha anina andramo aloha raha tsy menimenina ampony Facebook dia toy antsika amin'izay menimenina ry zareo teneno kely indray hoe mbola tsisy soniny taratasy iny fa resaka foitony voaka tato fotsiny iny aiza zao le valizy misy roulette iny hovaina ministère fotsiny fa zay fa lasa leo be fa maheno marina ve nareo
zay vao tonga saina hoe maheno ve nareo sa hoe tsy maheno. Alors aloha vakiko mihitsy ity Kevin Andriane. Que signifie au père? L'expression au père vient du français, signifie réciprocité. Au père signifie donner et recevoir des droits et des devoirs, de la tolérance et du respect par rapport aux autres. Ah, mais là, peut-être en français. En tant qu'au père, tu en apprends beaucoup sur les autres et sur toi-même. Voilà. Tu vis le quotidien allemand ou français et améliore l'apprentissage de la langue. Français mety mbola hoe moramora ihany fa za zany tsy na allemand saika nataoko AN sano efa nanao allemand taloha fa aveo rehefa nanao namberanao dossier de AN san diplômako tonga tany allemagne Wurst sy kartoffel ny azoko de inona mo fernsehen tsisy azoko mihitsy izy fa tena raha mandra-piandra le dossier mandra-piandra le visa nareo de toizo le fianarana allemand aloha satria tena manampy be anao rehefa tena marina hoe hianatra langue ianao rehefa tonga aty fa manampy be ho anao mba ahafahanao miresaka tsara am'le mpampiasa ny rehefa tena mahazo an'le langue ianao fa ho an'ny eto France mety mba hoe midebrouille kely daholo ihany tsika rehetrarehetra fa ny any Allemagne zany le AN satsina tena hoe base fotsiny fa raha manana moyen mba ahafahanao hoe mianatra manohy A2 na B1 ohatra zany tena hoe avantageux kokoa anareo. Ampafantaro azy koa fa tsy karama le 280 € na 300 € fa Taschengeld tadidiko io argent de poche ny dikany tena zay argent de poche ny dikany io fa tsy karama ohatrany hoe dadanareo sy mamanareo avy nanosinosotra savoka kely nareo sy nanao laona nasanasa vilia de omeny argent de poche kely nareo de io argent de poche io ne re olona mbola andefasa ary zareo vola ho an'ray aman-dreniny any ivelany any fa tsy ho apesy tsy ampo tsy ho azy koa rehefa misy mbola ho alefa any Madagasikara any io fa tsy karama io tsisy olona mana-karama na 300 € zany aty fa argent de poche io. Mandarary ny rina manina ozy raha mpinazakazaka milimetra koa aloha de mandalo amin'ny ministère des sports na hoe mitondra tafony gymnase hoentina anaty valizy de ho anareo le manontany anako am'le resaka opéra tsy afaka hoe manampy anareo inona fa zay zavatra fantako zay fotsiny fa raha tsy diso i chef Riza efa tena nanazava le resaka opéra tsy manana agence tsy manina moa izy ty tsy mirecommandé agence ko na ray ary fa satria tsy fantatra ny tena ny fahamarinan'le agence misy tena satria manko rehefa manao opéra anao de ao amin'ny site ao amin'ny internet ahafahanao mahita famille d'accueil fa nefany misy agence afaka mifacilité anao am'izay fitadiavana famille d'accueil zay de mandoha vola anao ataoko ohatra mety ohatra 5 millions alohanao am'le agence de le agence no mitady famille d'accueil anao de eo am'izay agence zay no mila mail tsara mila tena adiadina tsara mihitsy asina contrat hoe ohatrany ahoana tsara satria efa be de be koa manararoatra fa za tsy afaka mirecommandé anareo agence mihitsy koa za nitady famille tao amin'ny site ny Opera World tam'izay za no nitady famille misy koa mety hoe fianakavianareo aty ivelany mety hoe mahafantatra olona vazaha mitady ankizy satria aty nge marina hoe échange culturel le izy fa avantage ho an'zareo ihany koa no maka opéra satria rehefa maka ankizy miasa hoe miandry zaza izy de lafo be ny charge patronale sy ohatran'izany de sady avantage ho an'zareo ihany koa maka opéra de mety hoe misy olona aty ivelany mahafantatra fianakaviana mandray ankizy opéra de zay de araroty fa ohatrany raha ny eto France angamby izay de hatramy 30 taona ihany ny afaka manao opéra ny any Allemagne izy raha ohatra midepasser an'izay anao de afaka manao FSO izy zay na OSB afaka manao hafa indray anao zany miasa am'ireny centre social reny anao rehefa ohatra tsy afa-tsy éligible amina opéra tsony fa zay kivy ankizy roa zay sarika sambatra ankizy roa zay tamin'ny 2019 nonosakana zareo tamin'ny resaka faux opéra ny telefona tonga de ny confisqué tsy azo ampiasaina ohatran'le tratra nangalatra reny za manokana fa ny Ambatondrazaka ny fahasairanana avy niaraka tamin'ny mpanatitra etsy andany
efa eny an-dalana eo am-piverenana ody ry zareo no nitotototo ny verina indray ianao zanak'olona sahirana efa nanangona iry vao navidy an'ilay bia iny nefa avy eo tratran'ilay nandovolo en plus satria hoe annulé le vol na 500 000 ary na 500 000 ary tamin'izany tsy tao am-paosinay mbola niampy fipenompenomana avy eo indray tamin'ilay resaka fopy amin'io ry zareo tao tsy au courant amin'ilay izy akory tamin'ny voalohany tadidiko tamin'ny vao nanombonomboka mihitsy ny resaka opéra tamin'ny tany Allemagne de efa nisy filambany tamin'io resaka fopy io zao ndray zany izy ngamba mety tadidididiny zareo tampoka hoe hay ohatra nisy zavatra efa natao ry zareo teo aloha fa ndao indray aloha averina efa nisy filambany ohatra ny izy fa avy eo efa nasoro zareo de io ndray izy zany zao averiny ndray koa io zany zao aloha ma commentaire kely de faranako am'izay avy eo fa vao may miakatra ihany ny fo efa ory ato le fo efa ory kely iny mbola pahoriana reo kely zao tsy lasa tsy omby toerana ho an'le fanaovana sipatsony ny fotoanan'ny olona fa isan'andro zao misy dossier misy sujet foana ay aramba any ambany Bianca oy ary commentaire efa tamin'ny valo maraina ny ato tsy tsapany akiny antony tena ikifirina akizy am'le tachany kely tio tachany kely de kely io mba ahavitany akizy mamasakafo sy fianakaviana nefa de alonana sady mampalahelo tena mampalahelo mihitsy ny ho an'olona hafa firenena ankoatra Madagasikara zao rehefa mahazo an'io tachany kely tio rehefa mahazo an'io argent de poche io de tena hoe anaovana fiainana fa ny akabeazana akizy malagasy fantatro mahazo an'io argent de poche io tsisy anaovana fiainana zany so de hoe hitanareo mandeha voyage ny akizy eto de hoe miada ny reny na hoe fa milamina fiainana tsy miada n'izany reny fa olona efa nanao économie be de be mihitsy reny zay vao afaka mandeha ohatran'izany isan'andro reny ny antony itadiavana vola eto tena hoe anampiana olana ny Madagasikara de nefany rehefa io ndray le akizy efa mahita lalana de mbola bloqué nareo mbola adiny tonga eto fa tsy tonga de hoe tonga de milamy zany raha tsy hoe efa nanambady mpanan-kareny reny izy tia mikomanty an'ity feo karakalan'oro ty ndra so tsy daviko ny commentaire an'ity aloha be de be koa le izy mamanareo nga nampianatra nananao feo anakalan'oro sa mamanareo lehibe ankalan'oro zanaky be marivo tonga ikastea iny koa zao ananan'olona vola be iny ohatra nisy commentaire fa tsy hitako izy teo le volan'olona aloha tokony réglenao vao afaka amin'ny commentaire teo anao fa volan'olona ary mbola tsy réglenao ary voafafa nga le commentaire aloha to de araroto koa le raha matoa anankiray le zanaky be marivo io vola firifiry no mitaraina amin'ny resaka io ito izy ito matsinitsiny to ao izy zanaky be marivo matsinitsiny rehefa voalohanao volan'olona fa tsy volan'olona ary mbola tsy voalohany volan'olona izy itiavana manao Facebook eto nefa volan'olona tsy aloha fa za antitra ilaina rehefa tsy mahavoalovola le vazaha tanora iny fa za antitra de nonony akibe tongony eo ve tsy voalo aingana ihany ny volan'ny olona fetsifetsenareo aty andafy aty zay rakizy zay fa vita zay ny zavatra tiako tenenina fa misy vidéo be de be tokony ataoko ary misy sujet be de be tokony resahako fa problème variana ko mambola miresaka ny tisy de tena taraiky mihitsy no vidéo tsy tafanao vidéo mihitsy ako fa zay fa mino ako fa mahazo atoatsika de ahazo ina moa ty izy ty azo communiquer vaovao ndray hoe tsy marina ny filazana toerina marindrano ny filazana fa mila mandalo any amin'ny fopy ny tanora satria ny tanora ho avy firenena ho anahy manokana miampy le miroa le air ho anahy manokana de mahafinaritra anahy mahita ny tanora miezaka mivoatra amin'ny fiainana ka tsy marina ny filazana fa mila makany amin'ny fopy ny fanjakana raha teo de miezaka manampy ny tanora malagasy mba miotra amin'ny fiainana ka noho izany toerina marindrano ny filazana fa manao jaune fitondrana malagasy aok zay le fanelezana tsao izay tsy mampandroso ny tanora malagasy hanipay